أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالنتنى مناتني أرابا وانتسكريتا panaraka an'ity fandaharana eto amin'ity Muslim Media ity. Manaraka zany dia tsy mitsahatra antsika miderany Allah subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodrano sy fandriam-pahalemana ao amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo fianakaviany akaiky ary ireo nanaraka ny sorodalany mandra-patongavana zany andro farany zany. Tamin'ny farany teo tsika dia naka mahakasika n'ilay tantara ny Baqarat Bani Israil, zany hoe ombivavin' vahoaka Israeliana izay tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany Musa alayhi salam. Voalazantsika tamin'izay fa nisy karazana tanora anankiroa, ray izay mahanitra ary napetra ny ray aman-dreny, zany hoe lehilahy anankiray fa ho faty nametraka afatra mahakasika an'izany ombivavy lehibe mba ho taranaka na ny ho antaranany aty aoriana. De ray ty voalazantsika fa hoe lehilahy ihany koa izy, maty ray aman-dreny ka mipetraka tamin'ny dadatoany, ka io dadatoany dia mananjanaka vavy anankiray, fa kosa somary voageja izy amin'ny harena satria hitan'ilay dadatony fa mbola zaza, mbola somary tanora ka so de rendrika ao anatin'ny rendrarendra izany zaza izany, ka somary ny feheziny izany vola omenany zany dranga na izany tanora izany. Farany ny tsiry tao anatin'izany hevitry ny tanora zany lay hevi-dratsy avy amin'ny shaitany rajim, ka nieritreritra izy ny dadatoany ihany no manakana ny fahasambarana mba hiadana amin'izany harena lehibe izany. Ka nieritreritra izy raha voloko ity dadatoko ity, ary rehefa aveo vadiko ny zanany vavy, aorinan'izany le fatiny dadatoko dia riko eny amin'ny quartier zay misy anireo olona hafa, satria voalazantsika fa ireo zanak'Israely dia tsy mifankahazo foko 12 amin'izay fotoana zay hoy iny zazalahy iny hoe sady nahazo an'le harena, nanambady ny zanany vavy ary nandova an'le harena ary mbola mahazo le onitra avy amin'izany tanàna zay namono an'izany dadatoany zany. Ka nataony izany zavatra izany, ka rehefa vita izany natsipy ny teny amin'ny toerana anankiray na teny amin'ny quartier zay nisy an'ireny olona reny, ka nisavoritaka ny olona rehetra saika nitranga mihitsy ny adi-poko tamin'izany fotoana izany, saingy ireo olon-dehibe tamin'izany fotoana izany tonga saina hoe mbola velona eto anatrehantsika ny mpaminany Musa alayhi salam, fa maninona antsika tsy manantona azy mba hahafahantsika mahazo ny vahaolana mahakasika an'izany famonon'olona zay mitranga eto amin'ny tanàna izany. Ka lasa izy ireo niazakazaka nandeha tany amin'ny mpaminany Musa alayhi salam. Rehefa tonga tany izy ireo dia namaly Musa satria nisy andeha teny masina nilatsaka avy any, tonga Jibril alayhi salam namaly fa hoe mamonoa anareo ombivavy anankiray, de raiso amin'izany nofokena izany, kapoha amin'ny faty io fa hitsangana io faty io, ka ilaza hoe ranona no namono ahy, de aveo izy miverina maty. Rehefa ntenan'izany mpaminany Musa alayhi salam, hitantsika amin'ny mahazanak'Israely, ny zanak'Israely somary mahery loha ary tsy manatanteraka avy hatrany an'izany zavatra zay voalaza aminy, ka niady hevitra izy tamin'ny mpaminany Musa alayhi salam, ka zay natonga ny mpaminany Musa alayhi salam nangataka fiarovana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mba tsy hisan'ireo olona bado izay mena eto ambony tany. Allah subhanahu wa ta'ala milaza an'izany ao anatin'ny suratul Baqara manao hoe wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhizuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Rehefa nilaza i mpaminany Musa tamin'ireo vahoakany fa hoe tompo Allah subhanahu wa ta'ala mandidy anareo amin'ny famonoana an'izany ombivavy zany mba hahafana mahalala hoe izany namono le olona, de niteny ireo vahoakany Israely manao hoe ory Musa, moa ve ianao mianiany mananiany anay amin'izany zavatra izany? De teo mpaminany Musa nangataka fiarovana mba tsy hoisany ireo olona ho bado eto ambony tany. Rehefa nangataka fiarovana mpaminany Musa alayhi salam mba tsy hoisan'ireo olona bado, teo voatsapany ireo zanak'Israely fa kay tena sérieux, tena matotra i mpaminany Musa
ka mbola nitady irika izy ireo hialana amin'izany famononana zany omby zany ka niteny izy ireo manao hoe qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, mba lazao amin'ny tomponao, angatao amin'ny tomponao ary antanio amin'ny tomponao mba hanazava aminay inona marina izany omby vavy izay ho tapahana izany, ny endriny, ny taonany sy ny tariny. Dia namaly izany qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalika faf'alu ma tu'marun. Teneny ny mpaminany Musa alayhi salam manao hoe tena marina fa tomponareo dia niteny manao hoe io omby vavy io dia tsy omby vavy antitra no sady tsy omby vavy izay hoe voateraka fa eo anelanelany zany omby vavy zany zay mbola tanora tsara zany omby vavy izay ataonareo an'izany fasorona izany. Dia mbola niteny indray izy ireo taty aoriana manao hoe qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, mbola niteny indray izy ireo hoe antaniny tomponao inona ny loko izay hoe lokony zany omby vavy zany. Dia namaly indray tompo Allah subhanahu wa ta'ala amina qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurru an-nadhirin. Tendray Allah subhanahu wa ta'ala hoe tenena amin'izy ireo fa le omby vavy izay io sady tsy lehibe tsy kely io dia miloko mavo ranoray zay mahafinaritra ny mijery an'izany omby vavy zany. Eto antsika dia somary mampatsiahy kely le tantara tamin'ny heriny fa le omby vavy napetraka tamin'le zaza zay fatra-panaja ray aman-dreny dia omby vavy tanora no sady ihany koa tsy vitan'izy tanora fa tena mavo ranoray. Ka eto zany zareo Israeliana dia mirona avy hatrany makany amin'iny omby vavy le zaza fatra-panajany zany ray aman-dreny zany. Dia tamin'ny farany izy ireo mbola nanontany ihany ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya inna al-baqara tashabaha alaina wa inna insha Allahu la muhtadun. Antanio fa ireo omby vavy ireo dia mitovitovy aminay. Dia namaly indray Allah subhanahu wa ta'ala izany omby vavy zany dia mbola tsy nampiasaina tamin'inona mozy ity, tamin'ny resaka tsabo na fambolena, tamin'ny fiasana tany, tamin'ny fa mbola omby vavy tsara be ronono sy ny tariny. Ka teo izy ireo rehefa nitady dia tsy nahita afa-tsy omby vavy tokana zay teo amin'izany zaza fatra-panaja ray aman-dreny zany. Ka nitambitamby izy ireo mba hahazoana zany omby vavy zany, nitambitamby izy ireo nitambitamby fa tsy nety zany zaza izany. Ka tamin'ny farany izy zaza io rehefa nanaiky dia niteny hoe ekeko omeko anareo le omby vavy zay tadiavinareo fa kosa condition ray, ny vidiny dio omby vavy ty dia lanjany no volamena omenareo anay. Inona zavatra tiantenenina hoe lanjany raha ohatra 400 kg, 500 kg, 600 kg le omby vavy dia 600 kg na volamena zany no efainareo amin'izany fotoana zany. Ka nitiverina izy ireo tamin'ny mpaminany Musa alayhi salam tena tsy mety le ataon'le zaza manararoatra loatra. Dia tena mpaminany Musa alayhi salam tanterao zany zavatra zany satria efa niteny izy eo omby vavy n'importe quel omby vavy tamin'izany fotoana zany fa nareo tsy nanaiky ka io omby vavy tokana io no tsy maintsy vidinareo ka efainareo. Teo izy ireo mifamory volamena ka natolotra an'izany zaza zany. Ary rehefa azo zany omby vavy zany dia nitapana, ary rehefa nitapana izy rehefa avy eo dia niraisina ny nofokena tamin'izany omby vavy zany, nikapohana tamin'iny le maty iny dia nivelona le maty ka niteny manao hoe io zanadralako ty mihitsy no namono ahy satria nono antiny izy mila manambady ny zanako ary mila andova ny fananako ary mila ampiteraka ny adipoky teto. Ka miverina maty ilay lehilahy rehefa avy eo. Teo zany dia samborona ilay tanora satria ny lalàna ny mpaminany Musa alayhi salam tamin'izany manao hoe ny aina solo ny aina ary ny maso solo ny maso, ny nify solo ny nify ary ny sofina solo ny sofina. Ka tsy maintsy nitanterahany tamin'izay famonona izany araka ny lalàna ny mpaminany Musa alayhi salam zay nilatsaka tamin'ireo zanak'Israely tamin'izany fotoana zany. Ny lesona amaranantsika ny fandaharantsika tamin'ity androany ity, ny lesona azontsika tsoana amin'izany dia anao tanora na dia marina fahantrana te hiadana anao mahita an'le harena fa tadidio fa misy fahatsarany ihany ny fandrarany ray aman-dreninao anao amin'izany harena zany satria ny ray aman-drenao efa nahazoazo toana mahavita na mahay tsara ny mety aminao sy ny tsy mety aminao ka ajao. Rehefa mba namekely izy dia mahaiza mankasitraka anao amin'izany zavatra zany. Lesona faharoa azontsika raisina ihany koa rehefa mpaminany anankiray na finoana anankiray mandidy anao na zavatra anankiray
dia anao amin'izay fotoana zay aza be ady hevitra, aza be fanontaniana diso tafa ohatra, indraindray tsika ao anatin'ny moské any amin'ny toeram-pianarana io mametraka fanontaniana zay tsy tokony hipetraka itsony ka lasa mihamafy mihasarotra aminao zany zavatra zany tahaka ny nahazo any Bani Israely zay nanontany ohatrany ahoana zany ombivavy zany, inona ny lokony, ahoana tsara zay fa mifangaro aminay ziska tamin'ny farany izy ireo voasaziny Allah nilanjany zany omby zany misy novolamena efaina mba hahafany Allah manasazy anao raha ohatra ka anao mbola miziriziry amin'ny zavatra. Ny teny Allah manova sola azabe fanontaniana atsangano ny sola, mamoany zaka, avoany zaka, rehefa miteny azy manao zavatra anankiray dia tanterao avy hatrany. Farany angamba ny lesona azontsika tsoana matoa ny ombivavy no nasotoany Allah subhanahu wa ta'ala olo tapahana tamin'izy ireo zanak'Israely dia nohoninona dia noho ny hoe zanak'Israely tsy mba mino an'izany zava-miafina zany na izany karaza iman bil ghaibiyati, ny finoana zava-miafina ka mila zavatra hita maso satria ireo zanak'Israely matetika anteny arina Allah jahra ao ampijereo any amin'ny vatany ny zany tompo Allah subhanahu wa ta'ala zany teny izy ireo mpaminanosa lan nu'mina lak hatta nara Allah jahra, zay tsy minanao ry mpaminanosa raha tsy mahita an'izany tompo Allah amin'ny vatana izany. Ka tamin'izany fotoana zany nalefany Allah ihany koa ombivavy mba ho hitan'izy ireo mihitsy hoe ny faty mamelona ny maty ary vitany Allah subhanahu wa ta'ala mamelona ny zavatra efa maty. Zany angamba ny lesona azontsika tamin'ny tantarany ombivavy ny zanak'Israely zany. Sorantsika ireo namana ekipa rehetra izay niaraka nampita na ihany koa nanao an'ity fandarana ty, isoraka ihany koa anao zay nanaraka an'izany hatrana am-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao insha Allah. Amin'ny heriny atsika dia maka ny tantara ny Talut sy Jalut, zany hoe ny tantara izay hitantsika miparitaka fa amin'ny version ireo kristiana no nahitantsika azy. Fa insha Allah amin'ny heriny dia ahita tantara ny Goliata sy Davida amin'ny version ny Islam insha Allah amin'ny heriny. Ka manaraka mazotoanareo manaraka n'ity fandarana ty, ny tenako dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.